fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia mbola ho ampitombona aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Dia mankasitraka anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izahay satria mbola nomenao tombonandro pahavelomana ary dia mbola afaka indray handinika ny teninao ifampahery amin'ny alalan'izany afatra izany ry tompo, koa dia matoky izay fa hiasa manan-kery eto ny fanahinao masina ary dia voninahitry ny anaranao rery ihany izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havana izay iarahantsika mibanjina dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matthieu toko 10. Matthieu toko 10 andininy 240 dia izao nivakiny amin'ny anaran'ny tompo. Jesosy Kristy zany no miteny amin'ny mpianany, indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoany ny ambodia, koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Amen. Ry havana, raha teto an-tany ny tompo dia nanome iraka lehibe ho totosain'ny apôstôly ary izany asa izany dia mbola miantefa amin'ny fiangonana kristianina maneran-tany ary tsy maintsy efaina mandra-piverin'ny tompo eny amin'ny rahony lanitra. Tsy inona moa ny iraka fa ny fitoriana ny filazantsara ny famonjena fampidirana ny olona rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fiainan-danitra, fiainan-tsambatra maharitra mandrakizay. Ary ny lalana andehanana any dia tsy iza fa Jesosy Kristy rery ihany. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary tsy amin'ny alalan'ny toriteny fotsiny ihany no hanaovana ny asa, fa amin'ny alalan'ny fomba samihafa, amin'ny alalan'ny asa tsara, mampiavaka ny mino amin'ny tsy mino, amin'ny alalan'ny fitondrantena tsara, mampiavaka ny zanaky ny mazava amin'ny olona zao tontolo zao, amin'ny alalan'ny toetra mendrika hita ny fiarahamonina ka mitarika ny hafa ho resy lahatra fa tena mpianatra manaka an' Jesosy tompo marina ilay mpanompo. Ary eto ry havana dia misy toetra roa takin'ny tompo amin'ny mpianany irany mitory ny filazantsara. Fetsy tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Toetra na biby roa samihafa. Mihoatra ny 500 no isan'ny biby hita ao amin'ny baiboly amin'ny soratra masina. Koa maninona ary no ireto biby roa ireto ny tian'ny tompo ho tahafo ny mpianany rehefa mandeha any amin'izao tontolo zao izy ireo. Satria zay moa no nivakitsika teo maniraka ozy izy anareo any amin'izao tontolo izao. Ho jerentsika ary amin'ity alady ity ny toetra voalohany fa endre tahaka ny menarana. Ry havana, ny bokin'ny Genesis toko 7 eo amin'ny 9 voalohany dia mampiseho amintsika fa tena biby fetsy tokoa ny menarana ary dia averintsika vankinange izany Genesis toko 7 andininy voalohany izany amin'ny anaran'ny tompo. Ary menarana dia fetsy noho ny biby dia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ary hoy izy tamin-dra vehivavy Eva izany, anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sa. Zay zany no andininy voalohany. Anky vare. Ny fomba fampidiran'ny menarana ny resaka dia efa mampiseho avy hatrany ny hafetsen'ny ity biby ity. Nataony izay ifandraisana akaiky amin'ny Eva. Nataony ny fomba azahoana ny fon'ity vehivavy ity. Ahatonga n'ity vadiny Adama ity hatoko tsara azy. Ary rehefa zany dia hitantara amin'ny mora foana ny tsy ambaratelo ny fanaovan'Andriamanitra tamin'izy mivady. Ry havana, tena mahay mampiresaka ny menarana, mampiresaka raha-baky teny, kanefa koa amin'ilay dikany fampiasan'ny olona maro ankehitriny hoe mahay mangarondela, zany hoe mahatonga ny olona tsy hanana fanahina fa amoaka tsy ambaratelo avy hatrany. Ary dia roboka tokoa voajono mora foana Eva voafitaky ny menarana. Ary io toetra ratsy tao menarana io ry havana, io ny toe-panahy fahita amin'ny ankamaroan'ny olona maro amin'izao fotoana fahatelo izao, amin'izao vanim-potoanan'ny fanontolona na fanatontolona ho isika
mondialisation. Ny olona am'izao fotoana zao ve mampiasa famitana amin'ny alalan'ny fomba samihafa ary raha tsy mandinika tsara raha tsy mailo dia voafitaka mora foana ianao amin'ny alalan'ny inona avy izany ny dokam-barotra, amin'ny alalan'ny kabary politika tsara lahatra, amin'ny alalan'ny teny marevaka sy mahasodoka atao mitovolahy ohatra mitovovavy, amin'ny alalan'ny fanaovana zavatra sandoka maro, vola sandoka, amin'ny alalan'ny fitafy mihaja kanefa hay mpisoloky lay olona, amin'ny alalan'ny fanaovana ihany koa ohatra ny amin'ny internet, fandefasana ny SMS ny sisa. Ampiasaina avokoa ny tombontsoa azo avy amin'inona? Avy amin'ny teknôlôjia vaovao momba ny fifandraisana sy ny fanaparitahana vaovao. Ary zany fomba famitahana zany izay avolentahatrany dia nolovaindra olombelona tamin'ny mena rano. Ary nitarika ny zanak'olombelona ho lavo sy hitrosina ao anaty fahotana. Ary dia naka nendriky ny mena rana Satana raha nanao ny asa famitahana, satria voalaza fa ny mena rana no fetsy indrindra noho ny biby rehetra zay nataon'Andriamanitra. Ary ny Genesisy 3:1 dia milaza fa ny mena rana zay nambarantsika teo hoe biby fetsy nataon'i Jehovah Andriamanitra noho ny biby dia rehetra. Mazava tsara ny voalaza ao amin'ny Genesisy 3:4. Vakitsika zany amin'ny anaran'ny Tompo averina ihany. Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny mena rana, satria nanao izany ianao ko amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby dia rehetra dia ihanao no voaozina, ny kibonao no andehananao ary vovotany no hoaninao amin'ny andro rehetra iainanao. Zany hoe io andin'io dia mampiseho fa taoriny ny famitana nataony dia nozon'Andriamanitra ny mena rana ka dia lasa mikisaka amin'ny tany ary amin'ny alalan'ny kibony no fomba fandehanany. Ny mpikaraka moa dia manambara fa tsy mba biby nandady, tsy reptile izany, ny mena rana tany am-piandohana fa tena biby tsara tareo izy. Ary dia betsaka tokoa moa ny karazana mena rana izay tena manana izay mahatsara tarena namboaran'Andriamanitra azy. Ry havana, naomby tokoa ny hevim-petsin'ny Satana fa namaloto izay nitady ny fomba mahomby amin'ny tana ary dia niditra atao amin'ny mena rana ny fanahy maloto ny devoly sy ny firongony. Nampiasa tetika amin'ny maizina hoentina mandrava manapaka ny fifandraisan'Andriamanitra amin'izy mivady olombelona ny voalohany no fironon'Andriamanitra araka ny endriny. Satana ve ry havana, izy no tena fahavalon'Andriamanitra, fahavalony asa tsara n'Andriamanitra. Ary izany indrindra no antony nanjerana azy, navarina avy tany an-danitra hoeto an-tany araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsia, Apokalipsia 2:12. Apokalipsia 2:12 eo amin'ny andininy 2:12 dia misy zao teny izao vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo zay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Satana ve ry havana, anjely be fialonana, lotiky ny fialonana ny fony, hipoky ny avinavina, avinavim-panahy sy ny fanandratantena. Anjely ny mazava ny asa teo akaikin'Andriamanitra zay moa ny dikany hoe Lucifer. Ny men'Andriamanitra anjara fanapahana teo aminy, hanika lasa ntsiriritra ny toetran'Andriamanitra ary dia safotry ny fankalanan'Andriamanitra no ny hafarany. Ny alina an'Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra zay namorona ny Adama sy Eva napetraka tao amin'ny saina Edena mba haninona ho mpikarakara ny sa, mba ho mpiara-miasa amin'izy Andriamanitra, mba hitombo sy ameny ny tany, mba hanitatra ny fanjakan'izy Andriamanitra eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Eny, mba hampiseho amin'ny taranaka mandimby fa tsara Andriamanitra, tsy misy toa azy, mba ho fantatra ny zanak'olombelona rehetra fa no arian'Andriamanitra izy ho fampisehoana ny voninahiny, ary mba ho hitan'ny olombelona rehetra fa fitiavana io Andriamanitra io, io Andriamanitra pahary io. Hanika rehefa lavo noho ny ota ny zanak'olombelona
dia men'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana ho fanavotana azy. Ary ny fahavalon'ny kristianina, Satana zany dia nanao ny fomba rehetra hitaomana ny Adama sy Eva ho any amin'ny elo miaraka aminy, ary mbola mitady foana ankehitriny ny fomba rehetra hitaomana ny olona anaraka azy any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ry havana, raha tsy Jesosy tokoa mantsy no avela anjaka hiditra anapaka eo amin'ny fiainantsika, manomboka amin'ny fiainany tsirairay izy zany, ka hatramin'ny fiainan'ny fiarahamonina, eny amin'ny fiainan'ny firenena manontolo, dia tsy maintsy ho avy ny fotoana na ela na oaingana ampikoroso ahatonga fiemorana eo amin'ny lafim-piainana manontolo, ary moa tsy izany va no hitantsika amin'izao fotoana izao. Tsotra ny antony, satria Satana dia fetsy, tena fetsy ratsy, ary tsy maintsy mitady ny hirika izy mampiasa ny devolo miaramilany hidirany anapiteny ny fiainany zanak'olombelona, ny tontolo iainany zanak'olombelona, ny tontolo isainany, ny toe-panany, ny toe-piainany. Tadidio tsara ry havana, fa fandravana, fanapitena, fampisarana, fampikatsoana, fanombana, izany asa rehetra izany, asa ratsy izany no asan'ny Lucifera, Satana, Belzeboba sy ny frongony. Asa ratsy fampisarana ny olona amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra izay Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra velona, fa Satana kosa dia manao ny asa ozintsika hoe famitana, famafazana lainga, satria efa nambaran'i Jesosy Kristy raha teo ihany fa Satana no rainy lainga. Averina indray ary fa mandrava manapotika, manakana ny fandrosoana no talentany Satana, ary ny zanak'Andriamanitra, izany hoe ny mpino kristianina no tena halany, no tena azainy amin'ny fomba rehetra. Ry havana, mahakasika ny afentseny ratsy ampiasain'ny Satana mby ao an-tsaina lay mpitondra fanjakana tsirefesy mandidy izay nampitondra faisana ny jiosy tamin'ny vanim-potoana na filoham-pirenena azy. Ary tsy ny jiosy ihany, fa firenena maro eran-tany no nanehony ma olony ratsy azy. Azonao an-tsaina angamba Hitler ny tinambara, ary ray ao anatin'ny maro moa izy. Ny fampielezan-kevitra, ny propaganda nataon'ny Hitler, raha hiakatra teo amin'ny fitondrana izy tany Allemagne tokony tamin'ny taona 1909 tanoany, dia inona nataony? Fanaparitana sainy ratsy no meny Satana azy, fanavakavahana ara-pirazanana, filazana fa misy ony ny firazanana ambony. Ary dia nahely ny tany Allemagne maneran-tany zany hevi-diso, izany firena miompana amin'ny fanavakavaha-bolo-koditra izany. Mba inona? Mba azahoany mandripaka ny vahoaka ny fidin'Andriamanitra, dia ny jiosy velona tamin'izany taonjato izany. Ary voarakitry ny tantara moa fa rehefa namporisika ny vehivavy allemande, Hitler ifidy azy, dia inona no nataony? Nanao teny fampanantenana izy hoe raha lany soamantsara hony izy dia omeny lehilahy ambony firazanana de race arienne. Ny vehivavy rehetra tsy mbola nanambady tany Allemagne tamin'izany, dia maro aoka zany ireo vehivavy mpitovo voafitaka mora foana, ary dia nifidy an'i Hitler, Adolf Hitler ho filoham-pirenena, ary dia nampididoza ny tanin'ny razany, satria lehilahy tahaka ny Hitler very havana isahirana na olany andro hitady vady ho ana vehivavy amanetsiny nantapitrisany. Ry havana, marina loatra ny fampitandremana nomeny Tompo Jesosy ny pianany hoe endre tahaka ny mena rano. Ary hoy moa ny boky ny Obolana 7:12 tsy tsara raha tsy manam-panahy ny manam-pahalalana ny fanahy. Ry havana, fantatsika fa rehefa nitendreny Jehovahandriamanitra Solomon no mpanjaka andimby any Davida rainy, ka nahatsapa fa mbola tanora fanahy izy, dia nahay nanetry tena izy, nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra. Izay no nataon'ny Solomon. Rehefa hiakatra teo amin'ny fitondram-panjakana izy, anjaka amin'ny vahoakan'Andriamanitra, dia ny Israely sy Joda. Ry havana, mazava tsara ny fampitandremana nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany. Nampafantariny azy ireo fa tsy namana zao tontolo zao izy ireo, kanefa tsy mahazo miala, tsy mahazo miataka amin'izao tontolo zao, ary ny rahan'ny Tompo araka ny hitantsika teto ho any amin'izao tontolo zao, kanefa
tsy mahazo manao tsy mahazo manaraka ny fomba mampanao zao tontolo zao fa ny rahany tompo kosa aninona handeha any am'izao tontolo zao feny faratsiana rakotro ny aizina mba hanome fahazavana tsy mitsolopolopy sanatria fa tena hanazava ny manodidina zay rehetra mifanena aminy itory sy anambara nakoako eran-tany ho rendanitra fa Jesosy irery ihany Jesosy Kristy irery no fahazavany izao tontolo izao Jesosy irery ihany no afaka manazava ny firenena manafaka ny firenena am'izay endrika fatorana tsy mampivelatra tsy mampandroso ny fiainam-pirenena na eo amin'ny lafiny toe-karena izany na ara-tsosialy izany na ara-politika izany na ara-pitantanana izany ary noho izany dia nambara ny tompo Jesosy fa mila manana fahendrena tahaka ny menarana ny mpianatra ary famirampana tahaka ny voro mahelala ry ava malala ho amin'ny tompo engane ho tafatoetra tsara ao anatintsika ny afatra ny meny tompo antsika ho antsika tamin'ity maraina ity dia atolotsika ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay fa ho amintsika rehetra kosa ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana tsara rehetra amen hivavaka isika ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina mankasitraka anao izahay ry tompo fa mazava tsara ny afatrao ary tena nanafatra tokoa ianao mba tsy ho voafitaka izahay mba tsy sanatria Andriamanitra izahay indray mpianatra indray no lasa fitaovana hamitaka ny hafa satria ho voareboreby no ny asan'ny maizina tsy mahavoka tsoa ka dia misaotra sy mankasitraka anao ry tompo ary dia matoky izahay fa ho fitaovana ampiasainao Andriamanitra eo ampilatananao ny fiangonana kristianina ny olona rehetra ny olom-pirenena efa resy lahatra ny filazantsara efa niova fo efa nandray fiainam-baovao aminao Kristy mba haneo tokoa fa ny famonjenanay ny famonjena ny firenenay dia avy aminao ry Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany avy aminao ry Jesosy Kristy izay ny anaranao mody amdika hoe mamonjy Andriamanitra dia atolotra ianao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra zay fanao hatramin'ny taloha ankehitriny ary ho anao mandrakizay amen ry ava malala ho amin'ny tompo dia mifarana eo indray ary ny fandaharantsika ary dia manao velomanao ho tahin'Andriamanitra ary dia amin'ny heriny indray raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahony lanitra Jesosy Kristy veloma indrindra ry havana fahamarinana manandratra ny firenena